Trump dia Kyrosy ary mampitany Trump mpitarika persiana fa iny amin'ny Kyrosy ilay goavana ny Israely. Naminany tamina toerana anankiray dia niteny hoe Trump dia Kyrosy ary Kyrosy dia nampiasan'Andriamanitra. Tsy midika akory izany hoe avy amin'Andriamanitra izy ka rehefa miresaka mahakasika ny Trump tsy miteny akory izahay hoe jerevy ny tena ohatra ny tena fitaratra ny tena ohatra amin'ny antsoina hoe olon'Andriamanitra tsy izay no nitenenina fa rehefa jerena ny fitsipika rehefa jerena ny politika dia misy amin'izy ireo mifanaraka amin'ny soratra masina tahaka ny zavatra nataony tamin'ny Trump Nieritreritry izy ireo naharesy azy nieritreritry hoe fa tena nitondra amin'ny fandreseny kanefa rehefa nijery dia hitako israeliana mipetraka dia hoe ary toa mankalaza ny Trump tahaka ny hoe mpanjaka izy ireo ary izy no ampiasaiko isafidy izay tiako satria ankehitriny hoy ny fanahy masina nataoko tolagaga izy ireo satria misy amin'ireo olona anankiroa ampiasaiko ny anankiray dia tahaka ny Kyrosy olona roa tahaka ny ohatrany hoe resy ny ady kanefa ny fitahako izy ireo anatin'izany. Onja ny hafaliana no hita taratra tao Israely. Mankalaza ny fahombiazan'ny fahampitsaharana atao Gazany Israely. Fa ny Israely no fiverenan'ny takalinaina. Ary mankasitraka ny Donald Trump ny Israely no ny fahampitsaharana atao Gaza. Mampitany Trump amin'ny Kyrosy goavana mpitondra persiana fa iny ny Israely. Hitantsika amin'izao fa tena mitomany ny olona amanarivony rehefa nandrayany Donald Trump tao amin'ny tanànan'i Israely. Tena mankasitraka ny Donald Trump izy ireo tamin'ny fampitsaharana ny ady tao Gaza ary nampitaha azy tamin'ny Kyrosy ilay mpanjaka goavana. Fantatra tamin'ny famelana ireo jiosesy tany iverina any Jerosalema tamin'ny taona 735 alohan'ny Kristy i Kyrosy ilay goavana. Ary ity fihetsika nataon'ny Kyrosy ilay goavana ity dia nanokatra lalana ho an'ny fiverenana ny Ziona sy ny fananganana indray ny tempolo faharoa. Marihana fa tsy jiosy Kyrosy fa lasa olona no hajaina tao amin'ny tao amin'ny jiosy. Mankalaza ny Kyrosy ho mpanafaka sy mpanangana ny firenena jiosy ny Israelianina. Nanafaka ny jiosy tamin'ny taona 735 alohan'ny Kristy Kyrosy rehefa nandresy ny fanjakana babiloniana vaovao tao aorian'ny fandresena dia namoaka didy Kyrosy voarakitra ao amin'ny baiboly izy namela ny jiosy hiverina sy hanorina ny tenipoly. Nanome loharano-karena ho an'ny jiosy mihitsy azy Kyrosy mba hanorenana ny tenipoly tao Jerosalema. Tao aorian'ny fampiarana naomby ny fampitsaharana ady tao Gaza dia nideran'ny Trump ireo mpankafy azy ary nampitaha azy tamin'ny Kyrosy ilay goavana. Nampaherezony fanahy masina ny Uebert Angel milaza ny vaovao mialohan'ny gazety Raha.